Ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa afaka nivavaka omaly. Faly ny fonay nandre ny teninao. Vatso amin'ny fiainanay izany, fanahy masina hiasa aty anatinay. Misaotra koa amin'izao herinandro vaovao omenao izao, dia maniry hatrany izay ny fanatrehanao Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny mofinaina voalahatra ry havana, amin'ny perikôpa omaly alahady, dia ny Ezekela 7:7-9 ka hatramin'ny 9. Tao amin'ny perikôpa io teo ary indrindra voalahatra ao amin'ny mofinaina ihany koa. Ka isika moa izany tsy niaraka mivavaka omaly dia fifaliana ho any mizara aminao izany ny amin'izany amin'ity alatsinainy ity. I Ezekela mpaminany dia mpisorona ary anisan'ireo babo voalohany nentina tany Babilônia. Noho izany dia tany izy no naminany nandritra ny 12 taona eo, ka nitenenany tamin'ireo sisa tavela tany Jerosalema. Ny Ezekela 7:7-7 dia fahitana ny amin'ny tempolo vaovao sy ny tany vaovao. Ary ity 7:7 ka hatramin'ny 9 voalahatra ho anatin'ny perikôpa toriana omaly ity dia hitan'i Ezekela indray fa niverina ny voninahitr'Andriamanitra. Tamin'ny andron'i Sôlômôna raha nitokahana ny tempoly dia nisy eo ny voninahitr'Andriamanitra. Fa rehefa nijangajanga ara-panahy tamin'ny fanompoan-tsampy kosa ny vahoakany dia niala ny voninahitr'Andriamanitra. Ary hitantsika moa izany fa rava mihitsy koa izany ny ravahan'i Nebokadnezara. Eto ary dia niverina indray izany voninahitr'Andriamanitra izany eto amin'ity 7:7 ity. Niverina ao amin'ny tempoly araka ny fahitana hitan'i Ezekela mpaminany. Ny 15 ry havana dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity 7:7 amin'ny Ezekela ity. Dia nisy fanahy nanaisotra ka nitondra niditra ao amin'ny kianja anatiny, ary indro feno ny voninahitry Jehovah ny trano. Amen. Izay izany izao no ahitantsika an'ilay hoe fanahy. Fanahy naninona? Nanainga any Ezekela ka nahitany an'izany indray hoe ilay voninahitry Jehovah, voninahitr'Andriamanitra verina ao amin'ny tempoly io. Ary tsy hoe hita amin'ny fotsiny ihany fa mbola niresaka taminy koa. Dia izao ilay izy 7. Dia hoy izy tamiko: ry zanak'olona, eto no itoeran'ny seza fiandrianako sy fitoeran'ny faladiako, izay honenako mandrakizay eto amin'ny zanak'Israely. Ary tsy ho lotoin'ny taranak'Israely na izy na ny mpanjakany amin'ny fijangajangany sy amin'ny sampy mpanjakany ao amin'ny fitoerany avy intsony ny anarako masina. Izay ny 7. Hitantsika amin'izany ry havako fa ilay fanahin'Andriamanitra izay nanainga amin'ny mpaminany dia nampatsiahy azy fa ny tempoly no itoerana sy seza fiandrianan'Andriamanitra. Io no fitoeran-tongony ary eo amin'ny zanak'Israely na ny vahoakany io no onona itoerany mandrakizay izany. Ao amin'ny tempoly arak'izany no anatrehan'Andriamanitra ny vahoakany. Ary zava-dehibe koa ilay hoe isika vahoaka tahaka ny Ezekela teo izany dia ny fanahin'Andriamanitra koa no mitondra antsika mankao amin'ny tempoly. Ary tena marina izany raha ohatra isika ka tsy eo ny fanahin'Andriamanitra dia matoritory any an-trano any isika rehefa alahady. Lasa mandeha manao zavatra any isika na mandeha amin'ny fialamboly manatanteraka izay tiantsika tsirairay avy. Raha vao tsy ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no mitaona antsika handeha ho any amin'ny tempoly, handeha hivavaka, hiangona rehefa alahady maraina ry havako, dia tsy tanteraka izany. Dia zava-dehibe tokoa izany izao avy amin'ity ny hoe engany isika ka hivavaka ary hanaiky ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra mandrakariva rehefa mandeha any am-piangonana ny alahady maraina. Ary ny tena lehibe tokoa dia izao, rehefa tonga any am-piangonana tsy eo amin'ny namana ihany mpiara-mivavaka, zava-dehibe izany fa tena mandre ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Izany koa izany tena angatahana mafy hoe
ilay tenin'Andriamanitra mba horontsika, satria ao amin'ny fiangonana misy ny toriteny dia mampatsiahy foana fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Hoy ny Rômanina 10 zany. Zava-dehibe amintsika zany zava-dehibe amintsika koa zany. Ary fahatelo dia ny vonona ahitran'Andriamanitra mba ho hitantsika koa rehefa mandeha miangona tsika. Tianiko zany le izy. Lesona tsoahantsika tamin'ity andinin-tsoatra masina Ezekela 17:7-7 dia voalohany dia zao: ao amin'ny fiangonana no misy ny vonona ahitran'Andriamanitra, ao amin'ny fiangonana no fitoerana anatrehan'Andriamanitra atsika vahoakany dia noho izany rehefa mandeha any am-piangonana anie isika dia ingany ahita ny vonina ahitran'Andriamanitra. Faharoa, ny fanahin'Andriamanitra no mitaona antsika mandeha miangona. Noho izany dia ingany antsika mba hanaika ary henoko ny fanahin'Andriamanitra mitaona antsika, fa tsy ny sitrapontsika akory no tanteraka rehefa lahady zany, ka indraindray mety mivily lalana ary tsy tonga any am-piangonana mihitsy. Ary fahatelo sady farany dia ao am-piangonana ihany koa, ao amin'ny tempoly no itenenan'Andriamanitra amin'ny olony, dia ingany koa atsiaro handray ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Jesoa Kristy izay mitondra finoana ho antsika tsirairay avy isika rehefa mandeha mivavaka. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mivavaka ary isika dia misaotra anao indray izay tompony amin'ny teninao ary mirary ary mangataka izay mba ho herinandro tena iarahanay aminao ary herinandro fahombiazana ho anay tsirairay avy anety herinandro ity ry Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.